Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Avy nifindra-trano tamin'ny toerana iray reto mpivady. Vaovao avokoa ny mpifanolobody-rindrina sy ireo rehetra nanodidina azy. Ny ampitso raha vao ny fohy izy mivady, teo mpihinanana ny sakafo maraina indrindra dia tazan'ilay ramatoa vao nifindra-trano avy teo am-baravarankeliny ny vehivavy iray mpifanolobody-rindrina taminy andeha nalamba teo amin'ny fanazan-damba. Rehefa nodinian'ilay ramatoa vao avy nifindra-trano, ilay vehivavy nanà lamba dia hoy izy hoe: vehivavy tsy mahay manasa lamba. Jereo angety lotony lambany, mila mpanasa lamba na fanasan-damba vaovao mihitsy angamba izy io ka. Dia nojeren'ilay rangahy vadin'ilay ramatoa ary tsy niteny ninninina izy. Dia toy izany hatrany nambaran'ity ramatoa vao avy nifindra-trano ity, isaky ny manà lamba ilay vehivavy mpifanolobody-rindrina taminy. Ray volana taty aoriana nefa indray maraina dia gaga ilay ramatoa vao avy nifindra-trano, fa tena nadio tokoa ny lamba izay nahan'ilay ramatoa mpifanolobody-rindrina taminy. Dia hoy indray izy hoe: tena nanakarama-panasa lamba vaovao angamba io ramatoa io ka, sa nividy milina fanasan-damba vaovao angamba izy matoa, mahadio be sala amin'izao ny lambany. Namaly azy ilay rangahy vadiny ka niteny hoe: tsia, tsy nanova ninninina izy ary tsy nisy zava-baovao nataon'io ramatoa io, fa izano ny fovo maraina be androany maraina dia nisasako ny fitaratry ny varavarakely sy ny varavarambe atsika. Isan'izany io fitaratry ny varavarakely hitazananao io, satria hitako fa naloto dia naloto tokoa izy hatramin'izay nahatongavantsika teto izay. Tsy hitan'ilay ramatoa izay nolazaina. Eny tokoa ry mpiaino namako, toy izany ny fiainantsika. Miankina amin'ny adion'ny fitaratra hijerentsika ny hafa no ahitantsika azy alohan'ny hitsaranao ny hafa. Moa ve tena fantatrao marina tokoa iny olona iny, ireo toe-javatra izay nandalovany? Mba fantatrao tokoa ve ny fiainany manontolo sy ny antony manosika azy ianao zavatra anankiray? Manomboka izao ary dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina, fa arakaraka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. Nahoana ianao no mijery ny sombika azo eo amin'ny mason'ny rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao akory? Izany no voalaza ao Mateo 7:1 ka hatramin'ny 7. Dia aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsara marina. Ho ny voalazan'ny Jaona 7:2. Kendi kya fumba fana,
mitarika roama. Zay ilay onja ny fanantenana. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankaravona ampitsikina mandrakariva no iarabananao mpiaino indray a mpanaraka izao fandarana izao. Ny namanao Lantormisa Tsoely no tafa aminao namana Samma no eo amin'ny lafiny teknika. Ny resaka fiainona ihany no tiana mbola ho resahana amin'ity anio ity dia ny fanatsarana izany ny atao hoe fomba fiainona, satria rehefa mety sy mirindra tsara ny fomba fiainona, fomba fiaino dia mirindra ho azy koa ny fiarahamonina, satria ao an-tokantrano matetika dia tsy dia mipetraka firy ny atao hoe fanatsarana, izany atao hoe fomba fiainona zany, fa samy seriny amin'ny zavatra tiany lazaina ny tsirairay. Indrindrindrindra rehefa misy olana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny dia matetika fifampivazavazana sy fampiakaram-peo no misy, ka vitsy de vitsy ny fotoana natokana iainona. Arak'izany satria isika ao anatin'izao fandaran'izao dia hoe ny fahaizanao miaina no antoko ny fiarahamonina mirindra, ka raha tiana ny irindrany ny fiarahamonina ao an-tokantrano dia voalohany indrindra ny fahaizana mifampiresaka, ny fahaizana mifanerasera, ny fahaizana mifampiaino, izay no tena zava-dehibe indrindra mba ampirindra izany fiainana izany. Ko raha ohatra ka vonina ny aino zany ianao, raha ohatra ka tamy avany ny zanakao ianao amin'ny maray aman-dreny ianao, manatona anao ny zanakao dia tia fampiresaka aminao satria manana olana izy, dia aoka ianao aloha, ianao ray aman-dreny dia ametraka ny atao hoe fametrahana ny fitokisana, ny fitokisan'ny
zanakao eo amin'ny zavatra zay lazainy aminao de tsara apetrakao tsara zany zavatra izany. Aoka mba ho azo ny antoka fa olona afaka anampy azy, afaka amany olany ianao izay miresaka amin'io. Aoko tsapany zanakao zany. Ary raha ndray aman-dreny kosa indray no te hiresaka aminao zanaka de torak'izay ihany koa aoka ho tsapany ray aman-dreninao fa ianao zay zanaka mifampiresaka amin'io dia olona afaka mamaha olana miaraka aminy. Ary tsara raha apetraka ny atao hoe engagement, zany hoe ny andraikitry ny tsirairay zany de tsara apetraka hoe rehefa niaino an'ity olona ray ty aho dia manana andraikitra iara-mamaha aminy ny olana. Satria raha tsy zay ny zava-misy hoe mahatsapan'izay andraikitra zay ny tsirairay hoe manana andraikitra ao amin'ny famahana ny olana tsirairay dia voamaika mitombo indray ny olana misy eo amin'ny lay an-daniny na ny ankilany. Arak'izany amin'ny maray aman-dreny ianao raha manatona anao ny zanakao dia anontanio ianao zany manontany azy hoe tantarao inona ny olana mahazo anao, dia asena mitantara fotsiny ilay zaza. Rehefa mitantara eo izy dia aoka ianao tsy ampiseho fihetseham-po be fa mipetraka amin'ny mpitoniana, mieno ny tantarany fotsiny ihany. Ary ao anatin'izay fitantarana izay de tsy baiko an'ilay zaza mihitsy ianao na ibaiko an'ilay zanakao na zay olona miresaka aminao eo hoe ataovy aingakaingana ny fitantarana fa arakarak'izay fomba fitantarany azy eo na miteny miadana izy na miteny aingakaingana kokoa dia tsy anjaranao mpiaino zany ny mampirisika azy iteny aingana satria ianao mety eo maika, fa anjaranao ny miaino manaraka amin'ny mpitoniana sy manaraka amin'ny mpalianana izany tantara izany. De rehefa manomboka mamoaka ny zavatra iainany ilay olona de miteny ny zavatra tsy zakany, ianao kosa amin'izay fotoana izay dia tsy manabady, tsy mandatsa na manabedy fa kosa miaino ary entaninao izy mbola amoaka bebe kokoa izay zavatra mavesatra ny ainany any anatiny any. Satria raha tsy tafavoaka ny tanteraka ny marary azy any anatiny any dia tsy ho hita mihitsy ny vahaolana eo amin'ny izay olana mahazo an'ilay olona mitantara izay. Dia zay zany ny ataonao hoe miaino fotsiny ihany. Ary ny zavatra ataonao de miteny hoe ny zavatra azoko atao aminao dia ny anampy anao amaha ny olana izay mahazo anao. De rehefa azonao eo mitantara io le olona dia anjaranao kosa ny mieritreritra, anjaranao ny mamakafaka, ary anjaranao mandalina sy miezaka mahafantatra ilay toe-javatra. Rehefa tsapanao ilay zavatra mahazo ilay olona zay mitantara aminao io zany dia eo amin'izay ianao no miezaka manampy azy hoe raha azoko tsara ny zavatra lazalazainao ataonao tsapany zany fa miaino azy ianao mba ahafahanao miara-mamaha aminy ny olana. Aoka tsy ny fihetseham-ponao no avoakanao amahana ny olan'ilay olona miresaka aminao, fa ilay olany mihitsy no resahanao aminy mba ahafahany mitady hevitra amahana ny olana zay mahazo azy. De ianao zany mpanamora hitadiavana ny vahaolana fotsiny ihany. Ary
ezahanao ny mipetraka eo amin'ny toeran'le olona mba azahoanao tsara ny olana mahazo an'ilay olona izay mitantara aminao. Aoka tsy ho toerinao mihitsy izay zavatra izay lazainy eo, fa mihaino fotsiny ianao dia miteny manampy mba hahafahana ny mamoaka ny fihetseham-pony, dia tarihana izy amoaka izay fihetseham-pony izay. Raha malahelo izy na mitomany izy na tezitra izy dia anjaranao miteny azy malahelo ve ianao sa tezitra sa sosotra eo anatrehan'izay. Rehefa aveo kosa dia anjaranao amin'izay manontany hoe dia inona aza ny vahaolana tianao atao, inona ny tianao atao eo anatrehan'izay olan'izay, dia ilay olona no milasa ny zavatra tiany amahana ny olana. Tsy anjaranao mihitsy manosoka vahaolana fa tsy fantatrao izay olana any anatiny any. Koa ho anao ray aman-dreny, ho anao zatovo, raha misy ny olana dia izay ny zavatra tokony atao, dia ny mifampiaino, ny mametraka fitokisana. Ary rehefa misy ny fitokisana dia aoka ilay olana izay tantarainy ny zanakao na tantarainy ray aman-dreninao aminao iny tsy ho avoakanao na aiza n'aiza, fa mipetraka ao tsiambaratelonareo rotota ihany mba tsy sin'ny olana hafa indray. Dia rehefa mipetraka tsara ny fifampitokisana eo amin'izay olona roa na ray aman-dreny sy zanak'izay dia inona fa ivan'ny olana rehefa tafavoaka tsara ny zavatra iaina ny anankiray izay manana olana. Aoka ny olana izay mahazo ny anankiray tsy ho tsindrin'ny anankiray olana hafa ihany koa, fa aoka mba olona mpanampy miara-mamahany olana ianao izay miaino ny zava-manjo ny andaniny na ny ankilany. Amin'izay fotoana izay dia irindra mandrakariva ny fiarahamonina. Koa manentana anao ray aman-dreny, manentana anao zanaka, rehefa misy ny olana dia aoka ifampiresaka, aoka ifanome fotoana, ifampiaino izay zavatra mavesatra any am-po sy any an-tsaina any, fa tsy ifampivazavaza na ifampiaka-peo na ifampitreritrerina ao tokantrano, fa aoka mba samy hipetraka ho mpamahany olana ny tsirairay avy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Fahaiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray no afaka nahazona tolotra tamin'ity androany ity, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Tarika la voix du ciel. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06
797 62. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantena. Faly mandrakariva raha mbola nomen'Andriamanitra andro iraindray isika ambon'izay rehetra maro be fa nomeny antsika nandritry ny taona maro mba hahavelomantsika. Faly tsy ny hoe velona ho isan'ny mananaina fotsiny ihany, fa velona ary mbola nomen'Andriamanitra tombontsoa ahafahana ifampizara ny teniny amintsika namana aman-tsakaiza rehetra na aiza na aiza toerana misy antsika. Izy no tompon'ny aina, ko dia andeha atolotritsika azy ny fisaohana sy ny fankasitrahana rehetra no izany famindrapony tamintsika izany. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy atsika no hanononana ny fiadanany sy anirina indrindra koa ny mba hampitomboina ny fahasoavany mahavonjy isam-potoana ho anao. Mialoha ny fampizarana ny teniny ary dia andeha isika hivavaka. Ray tsara sy masina indrindra ny an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay andraisanay ny fahasoavana rehetra avy aminao, amin'ny alalany ho anatonanay ianao ankehitriny. Ianao izay tompon'ny ainay, ianao izay mandahatra ny momba anay rehetra, ianao izay manome anay aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Teanao fankasitrahana anao izay, satria tsy mendrika an'io izay rehetra fanodimandry izay, nefa dia omenao tombonandro afaka hanatona anao, afaka hifampizara ny teny avy aminao. Misaotra tompo, misaotra mankasitraka no izany famindraponao izany. Ary amin'izao fotoana izao, satria anao ny teny, dia oka ianao no homba anay tsirairay avy, hanatrika anay ianao, dia hanome ny fanahinao ianao, dia hampanan-kery ny teninao eo ampandraisana izany ene izany fanahinao izany. Akotsapanay fa eo ianao tompo, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ray malala. Amen. Raha vao teraka ny zaza iray dia ny hahavelona azy sy ny fiarovana azy amin'izay rehetra mety hanimba sy hanakatsakana ny fitombony amin'ny mpirindrana no imasony ny ray aman-dreny ny fatratra. Raha tsorina dia atao izay fomba rehetra mba ho lavitry ny aretina sy ny zavatra rehetra mety hitondra voka-dratsy eo amin'ny fiainany ka mety afara amin'ny fahafatesany mihitsy aza. Toy izany koa no ny ainantsika rehetra hatramin'ny fahazazana ka hatramin'izao efa lehibe izao isika. Amin'ny fiteny hafa dia ataontsika izay fomba rehetra hahaela velona antsika ka akisaka arak'izay azo atao ny any aoriana arak'izay azo atao ny fahatongavan'ny fahafatesana. Indrisy fantatsika loatra fa tsy maintsy ho tonga izany amin'ny fotoana iray. Ny antony dia satria ny fahafatesana no sarany tsy maintsy alohany izay rehetra nanota hoy ny soratra masina ao amin'ny Romanina 9:9-20. Ary eo amin'ny Romanina ihany 5:2-20 dia lazainy fa noho ny nataony razam-bentsika voalohany i Adama dia tonga ny fahotana sy ny fahafatesana, ary noho izany dia tsy misy afaka amin'ny fahafatesana isika rehetra satria samy mpanota avokoa. Tsy ekeny saintsika nefa ny hoe hisy fetra ny fiainantsika, satria tsy noforonina ho amin'izany rahateo isika. Amin'ny Genesisy 1:1-7 dia noforonina hitovy endrika amin'Andriamanitra isika. Ary eo am-pitoroteny 7:1 dia milaza va natao tao anatintsika
ny mandrakizay. Koa dia mitady ny fomba rehetra hialana amin'ny fahafatesana isika, na dia tsy misy mahomby aza ireny, tetika rehetra ampiasaintsika ireny. Soa ihany, fa tsy navela ho ao amin'ny famozam-po isika, ka ny ota sy ny fahafatesana no anana ny teny farany eo amin'ny fiainantsika. Ohatra anankiray teneniko hoe mba hiazonana ny fahafatesana tsy ho tonga aingana, dia rehefa maka sary isika ohatra, iny sary alaitsika tsy inany dia mba hitazomana hoe io tamin'ny taona zao, mba tianao raha haharitra io fotoana io, koa dia tsy misy fomba hafa fa tsy ny fakana sary, ny fakana amin'ny video, dia mba faly ry isika hoe io tamin'ny taona izao. Fa raha nytiantsika lalina dia hoe tsy iova mihitsy io fotoana io. Ilay teny novakitsika tao amin'ny Romanina 9:17 dia mifarana amin'ny hoe ny fahafatesana no tambiny ota, ary tsy izay fotsiny ihany, fa misy toyiny, soa ihany, manao hoe ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany, misy vahaolana sy takalo atolotr'Andriamanitra antsika eto. Ilay fiainantsika voafetra hatreo amin'ny fahafatesana dia tia nosoloina maimaim-pona fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy, raha manaiky ny hino sy andray izany fanomezana izany isika. Izay ihany ny fepetra, mandray ilay fanomezana ianao. Ny Baiboly ihany ny manome antoka sy toko antsika momba izany, arak'izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 2:5-10, manao hoe fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelony izany izahay. Ary eo amin'ny Apokalipsy 1:15 dia milaza toy izao: dia ilay velona efa maty aho, Jesosy io, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny falana hidin'ny fahafatesana sy ny fiainantsita. Satria Jesosy Kristy no tompon'ny aina, dia tsy nanan-kery na hatazona azy tao ampasana ny fahafatesana. Raha novonoin'ny olona, izy noho ny zavatra tsy nataony akory, satria tsy nanota izy, ka dia tsy miatra amin'ilay hoe fahafatesana ny tambiny ota, fa noho izay nataontsika no nanekeny izaka ny fahafatesana. Hiaritra izany, handalo amin'izany. Nijoro ho vavombelony izany ny apôstôly Petera sy ny olona hafa maro, mba tsy ilazana fa lainga sy anganony foronina fotsiny ihany izany hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany, mba tsy ilazana fotsiny hoe ho fampiononana sy hanomezana saritsary-panantenana ho antsika. Tena nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy, ary nambarany ihany koa fa velona mandrakizay izy, ary amin'ny mahatompony aina azy dia manana ny vahaolana amin'ny fahafatesana izy. Raha ny salasalany amin'izany ilay vehivavy nantsoina hoe Marta ao amin'ny Baiboly, dia izao no nolazainy taminy: izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Jaona 2:15. Dia hoy Jesosy eo amin'ny 9:20, manohy ny teniny amin'ny Marta manao hoe: mino izany va ianao? Fotoana fohy monja taorian'ny tenenan'i Jesosy izany, dia noporifoiny izany fahefana ananany izany tamin'ny nananganany an'i Lazarosy anadahiny Marta tamin'ny maty. Koa satria tsy nisy na diray aza tamintsika taranak'olombelona afaka ny aina tsy nanana ota, dia tonga antsitrapo izy ny aina ny fiainantsika
ary nampiseho fa azo ataony miaina tsy manota noho izany dia tsy anan-kery aminy ny fahafatesana ka dia azo ny atao ny mandresy ny fahafatesana sy manome izany fandresena izany koa ho an'izay mino azy tahaka izay nataony tamin'ny nananganany any Lazarosy tamin'ny maty. Ny ota mantsy ireo namana isany izay no hery ny fahafatesana eo amin'ny fiainantsika ary satria Jesosy tsy nanota dia tsy manan-kery aminy ny fahafatesana. Toy izao no ilazany ny baiboly azy ao amin'ny Hebreo 4:20. Hebreo 4:20. Dika teny ombonana eto Madagasikara no makiko azy na diemma. Ko satria moa olombelona nofony zaza dia tonga olombelona tahaka antsika tahaka azy koa Jesosy. Izany no nataony dia ny mba handalovany amin'ny fahafatesana ka tonga lay mitana ny herin'ny fahafatesana izany hoe ny devoly tsy havita na inona intsony ary koa mba hanafahany izay rehetra voagejany ny tahotra ny fahafatesana ka nandevoziny nandritry ny androm-piaina ny manontolo. Nandresy ny fahafatesana sy ilay mitana ny herin'ny fahafatesana Jesosy ary tonga olombelona anafaka izay rehetra mbola andevoziny ny tahotra ny fahafatesana tahaka ny nataony tamin'ny Marta. Dia mino aho fa raha ny fanatrika taminao androany Jesosy dia ho nantany asianao koa izy manao hoe mino izany va ianao fa nanako ny hery tsy hahafatenao intsony mandrakizay. Mino izany va ianao tsy eto amin'izao fiainana izao ihany fa ho amin'ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Amin'izao fiainana izao tsinona dia mbola mety ho tonga eo amin'ny fahafatesana torimaso ianao fa raha Jesosy ny miaraka aminao dia afaka manantena fiainana mandrakizay ianao aorian'ny torimasom-pahafatesana. Dia izay faniriana izay no entiko mametraka ny mandra-piaona aminao indray mba samy hinona isika ary indray ny fanomezan'ny fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho omen'Andriamanitra ray antsika ho ao am-potsika ny fanahinaina ahavelona antsika miaraka amin'i Jesosy dia ny ankehitriny. Ampitombona ho antsika mandrakariva ny fahasoavany. Amen. Veloma tompoko ho amin'ny manaraka indray. Je sais que Jésus m'aime, il mourut pour moi, c'est mon ami suprême qui m'entend toujours, quand je suis dans la tristesse, celui qui me fortifie, Jésus mon espérance, ne m'oubliera pas. Tarika Ambassadora. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. C'est pour toi que je veux vivre.
Je connais, j'aime ta voix. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi mon sauveur, sauveur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. J'ai trouvé le chemin et la vie. Je ne perds rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne perds rien, je compte sur lui. Jésus est le chemin et la vie. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Fandaharana vokarin-radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré, teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-boajanahary. Faly tafahoana aminao piaino amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainan'izao indray ny ekipa ny feon'ny fanantenana manasanao anaraka izany mandritry ny minitra maromaro. Miana desona tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Nartina. Dia mifanary an-dalana sady fenareo mivady razorsa. Mandreraka ringaty miara-metsena amin'tony vehivavy tony aizako sady be resaka amin'izao mandalo sy mifanena rehetrarehetra izao nefa mitsitaidaika sala midokotra rehefa mandeha ilozako. Se razorsa mba tsy sendra ny olona manavanana azy indray raha zoka be filazy eo. Asanova finina aloha vaovao manahoana zao mifambolenao? Ao e. Ay, efa raha natsara ny toromarika rehetra raha lodya. Fa le bibikely hoano mampanahabeny ihany satria ekena fa tsy hoe tsy andairana aretina na bibikely zato isan-jato akory ny fambolena. Izy aloha kanefa inona ny mampanahangy rehefa araka tsara ny fampiarana ireo toromarika iadiana sy isorohana azy reny ara-potoana sady tsy andanimbola be ny fanafody vojanahary, tsy manimba ny tany ary tsy manimba amin'ny fahasalaman'ny mpihinana nefa tena mahomby. Ohatra amin'izany ny fampiasana ny ravina panga sy ny savony gasy. Zany fotsiny ve? Dia ahoana ringaty ny fampiasana an'izany fa tena ilaiko ora zorza. Fanganga tsy nanaraka ny radio feo fanantenany. Manarakako ko nahoana ny tsy ahatsarovanga an'izany nefa fandaharana vo nandeha tamin'ny radio tamin'ny marainana izany. Zany ve? Ka tamin'ny firy maraina moa zay dia efa niala tao an-trano Ay,
de mbola nanaraka nyity le bazy be tany atsena de tsy afaka ny aindrongatia ka mbola miverina ry mifandaharana zao arivo zao de zay vonjena razorza esy marina ny angafa aleo amonjy an'izay aloha otry de tsy andry amin'ny bazy kosa ve efri mamikivikiriany izy raha izy anieno andrasana de hotaraiko fandroany etondray ahy marina tsy efa lasa adinroa mifandarana zay avo ho tonga any an-trano iny anasaka zay iverenako no asy eny ariko faly miarabanao indray madamin'ny Irina tonga soa eto amin'ny fandaharana. Faly miarabanao fanja fary miaraban'ny mpiaino rehetra manerina voany tany. Eny ary makasika ninona indray zany tompoko ny torohevitra entinao an'ny mpiaino atsika. Ny torohevitra masoetika atsika amin'ity androany ity dia mikasika ny filazana ankapobeny mikasika ny fanafody ho an'ny vola. Maro be ianareo no mangatapana zavana amina ka dia miaino tsara ary mandraisanao ty fa ataoko milamina tsara rehefa miteny dia amin'izay tsika tsy sahira. Eny tompoko. Faritantsika eto aloha natao hoe fanafody. Ny fanafody atao amin'ny voly dia karazan-javatra na fangaron-javatra ampiasaina mba hanakanana na hamonoana na koa hampandosirana ireo otrika aretina na biby na bibikely mpanimba ny voly. Misy karazany maromaro entina ilazana azy ireny toy ny atao hoe famonoana ahatra izay lazaina amin'ny teny vahiny hoe herbicide, famonoana bibikely na insecticide, famonoana ireo aretina na fongicide, famonoana ireo karazana kankana na nematicide, misy koa ny famonoana voalavo raticide ny anarany. Ny fanafody koa anefa dia misy sokajiny vitsivitsy ohatra hoe fanafody simika, ny fanafody biolojika na biopesticide, misy koa ny fanafody natoraly. Dia izy amin'ireo zany no jerentsika aloha. Ny hoentsika amintsika androany dia fiarovana ny voly ara-boajanahary. Dia misy an'ireo karazana fahavalo ny voly zany dia ny biby lehibe misy biby kely, dia mikroba mitondra aretina ary ny aidratsy. Inona reny tombontsoa azo amin'ity fanafody ara-boajanahary ity? Tsy misy fetraikany eo amin'ny tany vilena sy ny mpihinana ny fanafody ara-boajanahary. Zay no hitondrako atsika amin'ny akora voajanahary androany na ataontsika hoe koa ady gasy. Tsy rarahana fanafody itsony nefa ny voly folo andro mialohan'ny iotazana azy. Tadidrio tsara zany zay rehefa ioty le voly ianao dia folo andro mialohan'ny iotazana azy dia azo mampiasa fanafody itsony. Ny fampiasana amin'ny fanafody ara-boajanahary dia atao isaky ny 5 na 10 andro ny fanaparihana azy arakaraka ny fanafody ataonao izay ilain'ilay voly. Izay faritra misy ny aretina na bibikely ihany no amafazana azy. Ny fatrany koa dia atao arakaraka ny halehibean'ny tanimboly tsaboiny. Ady amin'ny bibikely ary izao no lazaiko atsika. Misy fanafody vitsivitsy afaka olazaiko atsika reto. Raha ndolana panga samy miara-mahalala ny atao hoe apanga daholo angambosika tatsa. Tapatapahana madinika izy io dia maka raigony salasala ny tsika. Zany hoe ilaina betsaka zany ty fa tokony ho tehirizina zany izy io. Fenoana safy vavany amin'ny akora ny vilany tany lehibe anankiray. Raha ohatra ka manana reny le barika be reny zany tsika na mbola manana reny vilany tany lehibe reny any amin'le mpivarotra pom-boninkazo reny zany matetika mbola mety ahitana. Dia feno rano dia tsindrio mba tsy hitsikafina ny ravina dia saromy. Aroarona isaky ny 2 andro mandritra ny 15 andro. Zany hoe ahotrika zany ty zavatra teneniko ity. Rehefa vita ny fanotrehana dia kikisana ny savony gasy anankiray dia atsonika ao anatin'ny rano 2 litatra. Avy eo dia maka 1 kilao amin'ilay ravina voatetika izay nilomantsika nandritra ny 15 andro iny dia asiana n'ilay ranon-tsavony no sady tapohana rano 4 litatra.
tatavanina io a dia afafa eny amin'ny ravina natao arakaraka misy ireo bibikely izay tianao vonoina eny izany. Mety edina amin'ny bibikely rehetra izany ty ranondolana pangy ty. Fanamariana raha edina amin'ny ramerina dia maka tsiranoko 1 kilao atao anaty rano 10 litatra tamin'ilay nalona teo aloha. Raha fanday na bibikely mafy aina dia tsy tapohana rano fa ampiasaina amin'izao. Ohatra ren'le amikatsaka mampikaikaika atsika amin'izao fotoana reny dia iny tonga dia ampiasaina. Le fitaovana ampiasaina anaovana ny fandomana izany dia vilany tany na vilany tany manga na barika plastika reny. Ka raha siny vy na barika vy izany dia tsy mety fa tany manga na plastika no azo ampiasaina. Ny tena tiako noho izy aza lomana anaty vy fa na plastika na le vilany tany indray. Dia ny rano izany tsy misy fatrany fa izay mahafeno an'ireo ravina panga notetehan'ireo dia ampy. Izay mahafeno an'ilay raigony voatetika, izay mahafeno azy. Saotra indrindra Madame Nirina. Eny ary, mino aho fa nandray an-tsoratra tsara ianao mpanaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana mahakasika ity ranondolana panga natao hiadiana amin'ny bibikely ity. Mbola ho tohizantsika ny resadresaka miaraka amin'ny Ramatoa Razoely Sonirina Honore amin'ny manaraka. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoiny laharana telefônina 032 02 397 05 034 02 397 05. Dia vatranao mihitsy rory zany nandao aty eny an-dalana. Ka raha ianao no andrasana izavabanina zao vao miditra ny trano tapitra iresahana daholo zao olona rehetrarehetra hita ny an-dalana zao. Sotro be lava tao mihitsy angambarabazy tony raha aitsio kely mivavanao rory raha namako dolo reny olo-patatro. Ianao ny miavinavina any tsy hiresaka zany nefa ny olona miresaka amiko. Ianao ny efa eno ae aleoko miaino ny fandaharana raha-pambolena nandeha teo dia mahazo lesona toy izay eno amin'izao resabe vavy eny amoron-dalana tsy mba ahitana vahaolana amin'ny bibikely mpanimba ny voly akory. Ary aza manelingelina aloha rahabazy fa mbola mamirin-desona any fa kely azy efa nilazainy mamanareo fa ianao mihitsy ny mpandositra rehefa saina mianadesonako zao indray vo raha tsy misy an'ity lesona ianarako ity tsika mianakavy inakanina. Maninona? Fa inona zany rangaty? Tory lalana amin'ny ady amin'ny bibikely mpanimba ny voly tena rako ty ribazy eno tsara fa ny ranondolana panga dia tena fanafody iadina amin'ny bibikely tokoa. Ren'le apanga maniririniri reny ve? Eno zao ny fanaovana azy. Tapatapahana madinika ny apanga dia mameno ray gony salatsalany. Avy eo tsika maka vilany tany manga na barika plastika dia arotsaka ao ny apanga voatetika dia fenona rano iny avy eo dia tsindriana tsara hoy ny teknisianina le apanga mba tsy hitsikafona ary saronana tsara ihany koa. Zany hoe alona zany le apanga dia tsy misy fatrana zany le rano fa zay mahafeno azy fotsiny. Zany mihitsy mba azahoana an'le ranondolana panga raha matoa. Dia zao ahotrika mandritra ny 5 andro dia arona isaky ny 2 andro fa tsy kasihana via. Zany hoe ny fitaovana andomana azy zany na ny angarona azy dia tsy atao vy zay mihitsy. Rehefa vita zay dia kikisana zany le savony gasy anankiray dia le vonina ao anaty rano 2 litatra iny avy eo. Avy eo tsika maka raikilao amin'le ravina voatetika efa nalona iny dia araraka ao zany le ranon-tsavony natsonika teo dia tapohana rano 4 litatra iny avy eo dia afangaro tsara
ary tatavanina dia iny angeny afafeny amin'ny volotratro ny biby kely raha matoto ese vovany olana rangaty a velomatra eo ny fandaisin'ny ramerina razorra ohatray andraso aloha reto no miavaka kely raha fandaina biby kely mafiaina zany no mamely an'le voly dia tsy mila tapohana ranontsony le ranondolana panga fa tonga dia iny ny ampiasaina vetrany fa raha hiady amin'ny ramerina kosa dia makaraikalao amin'le tsy ranoka nalonana andritra ny 5 andro iny mazava dia atao anaty rano 10 litatra iny avy eo afangaro tsara dia iny no afafy amin'ny volotratry ny ramerina tena mahay razorza le retsy a hitanao amin'izany no fahaizako mamirindesona so ihany aloha fanody aingana fa saiko tsy nahatratra rano tavozavoza ny andry anao tany eny rehefa mazava zay izay ary andeha amin'izay raha matomba karakarao ny sakafo fa efa honona mihitsy azy zany dia mba analao le trondro ao atao laoka rybazy fa hiasa mafy raha-pitso manina raha-pitso vo miasa dia androany atao tsaratsara ny laoka fa ngatsy atao laoka amin'ny fiavindry mamandray reo trondro reo ka tadiavinao tsy hoampy ny laoka amin'ny vahiny sakoany mba reraky ataovy tsara ny laoka fa miasa mafy anie ay dia tsisy laoka zany ry mama rehefa tonga ty izy zay ndray rybazy tsy mba azo ifanarahana mahitsy veranga ko marina zaniko ry taontsa sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azo mbokatra betsaka sy tsara ny fanarahanao ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avetrany zany dia atreto indray ary ny fiarahantsika teto androany manentana anao izay mamboly mba hanao fampiarana izay narosy teto raha sanatria tratry ny bibikely mpanimba ny voly ny fambolenao hitahantsika rehetra ne ilay raintsika ao an-danitra na manao fanjaniaina no nanolotra ny fandarana asa sy tontolo iainanao anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Sam tompona andraikitra ny fandarana namanao Eliandre ny Tantsoa amin'ny manaraka indray o akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana dia tafaona indray isika anohy ny fandalinana ny amin'ny fiarina arena ny an-danitra miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany mpiaramianatra aminao Kaleba Ndretsikivy i Abrahama ilay ray ny finoana izany no lohatenin'ny fianarantsika anio araka ny efa fantatsika dia nobaikoan'Andriamanitra andao ny tanindrazany sy ny fianakaviany Abrahama ka andeha ho any amin'ny tany izay asehon'Andriamanitra azy azo antoka fa tsy moramora ny fanapahan-keviny tamin'izany tsy maintsy nandao ny fiainana milamindamina sy azo antoka i Abrahama mba hanaraka an'Andriamanitra ina ny fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary ahoana nampiasany azy ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra dia ovaka itsika ny Genesis 12:1-7 Genesis 12:1-7 ary ho Jehova tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao dia hahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao ary hitahy izay manisy soanao aho
fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ny nandaozany Abrahama ny tany razany sy ny fianakaviany dia nidika ho fiovana goavam-bety eo amin'ny fiainany. Ahoana no ilazan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny finoan'ity patriarika lehibe ity? Izao ny soratany eo amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fa 900. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony ho lova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Ny fankataovana feno sady dodona nasehony Abrahama no anankiray amin'ny ohatra tsara indrindra ao amin'ny Baiboly maneho ny tena finoana marina. Sarotra maro amintsika izany hoe mandao ny fonenana sy ny havana ary ny naman'izany. Izany nefa no nasain'Andriamanitra ataony Abrahama. Natsiaro sambatra teo amin'izay toerana nasain'Andriamanitra nonenana izy. Tsy nahazo ny tany nampanantenana tamin'ny fahavelomany Abrahama sy Isaka ary Jakoba nefa dia natoky an'Andriamanitra ihany ireo patriarika ireo. Ina no afatra manandanja ao amin'ny Hebreo 12 andininy 7-7 momba ny Abrahama. Manasanao iara-maky andreo andinin'ireo. Hebreo 12 andininy 7-7. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azony ho lova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nivahininy tany amin'ny tany izay nolazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'olona ny toetra anday mba minisaka sy Jakoba mpiara-mandovy izany teny fikasana izany aminy fa nanantena azo ny tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery anananaka rehefa nitsahaja azy izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty noho ny heviany maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa natazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Fantatry ny olona tamin'ny androny fa andrianday Abrahama, lehilahy mahery, malala tanana ary tia mikarakara ny hafa. Azontsika ataony manaraka ny ohatra navelany rehefa milaza ny amin'Andriamanitra manodidina antsika isika. Raha manao izany isika dia ahazo valosoa mandrakizay tahaka ny Abrahama koa. Izao no lazain'ny Genesis 12:1 ny amin'ny Abrahama. Genesis 12:1 ary ninoan Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Mazava arak'izany fa izay mino an'Andriamanitra ny tena zanak'i Abrahama. Dia hoy Paoly amin'ny Galatiana 7:7. Galatiana 7:7. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Tantarana lehilahy sahanandray fanapa-kevitra lehibe nanova ny fiainany tantaran'i Abrahama dia tahaka ny Noa. Niatrika fiovana lehibe izy ireo lahy ireo noho ny safidy ny ankatoan'Andriamanitra. Inona nonosika azy ireo ho say anao izany fiovana goavana izany? Mamaly izany ny Korinthiana 2:7-8. Korinthiana 2:7-8. Raha tsy mijery ny hita izay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namako, mbola izany safidy izany ihany no manoloana antsika ankehitriny. Hijery ny zavatra hita izay ho levina sa ny tsy hita izay aharitra mandrakizay? Antsika ny safidy. Izay indray no isarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.